Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Tsy mandao anao ao anatin'ny sarotra izany ny tompo. Izay indray havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Misy fotoana tsika mandalo fotoan-tsarotra. Tena tsapanao mihitsy hoe mafy ny ady izay hatrehanao. Lehibe ny olana izay diavinao. Ary tena mitady ho tafalatsaka anaty aizina mikitrokitroka mihitsy ny fiainanao. Le fangidimpan'azy iainanao lalina. Ary eo anatrehan'izany tsika dia ohatrany hoe te hahita ny herin'Andriamanitra tonga dia miasa vetivety izany mihitsy. Dia mivavaka. Kanefa tohatrany tsy misy heriny, tohatrany tsy misy vokany, tohatrany tsy hita hoe inona ny zavatra niseho teo. Ary ao anatin'izany dia lasa saina, lasa mieritreritra mihitsy hoe angambany adinon'Andriamanitra, tsy hitan'Andriamanitra angambany izao zavatra mahazo anao, na hoe tsy voafehan'Andriamanitra angambany ity toe-javatra izay iainako ity. Na tsy ren'Andriamanitra angamba ny vavaka izay asandratro. Dia lasa mieritreritra tsika hoe manary antsika, mandao antsika Andriamanitra ao anatin'ny toe-javatra sarotra izay lalovantsika ka lasa ohatrany hoe miady rery sika ao anatin'izany. Tsy marina izany ry havana. Tsy mba ohatran'ny olombelona Andriamanitra ka hoe rehefa tojo ny sarotra dia samy manavotry ny ainy. Na hoe rehefa tojo ny sarotra dia tsy te hiditra lalina, tsy te hidikizo ao anatin'ilay fahasarotana, fa tena iny mihitsy aza no tena hanehoany ny fahalehibiazany sy ny fitiavany ary ny heriny eo amin'ny fiainantsika. Tena misy fotoana ane mandalo fotoan-tsarotra sika fa ao anatin'izany ny olona mandao e. Everitsika fa ohatran'ilay fomba fiasan'ny olombelona ihany manko ny fomba fiasan'Andriamanitra. Ny olombelona no mety mandao fa Andriamanitra tsy mandao. I Paul zao dia nisy fotoana nijovavolombelona amin'izany tamin'ny Timoty izy. Na nazava tamin'ny Timoty izy ny zavatra nitranga taminy. Any amin'ny Timoty faharoa toko fahaefatra dimy faha-enina ambin'ny folo dia ozy izy manao hoe tamin'ny nandarako voalohany ozy izy analatsiny ny tenako dia tsy nisy nomba fa nandao ahy avokoa izy rehetra. Aza mba isainao eliny ane izany. Kanefa ny tompo nitsangana teo anilako ka nampahery ahy. Nisy fotoana zany Paul nandeha samboriny izy dia tsy maintsy nanazava izy ny aron'ny tenany izy nanamarina ny tenany izy teo anatrehan'ireo mpanapaka izay nisambotra azy ireo. Dia aiza daholo ireo olona izay niaraka dia taminy, ireo olona izay namany, aiza daholo ireo olona izay nitoriany filazany tsara. Na ninon'ireo tsy nisy niseho niaro azy na nampahery azy na nanoana azy fa nandao daholo izy. Fa izao ny zavatra hitany kanefa ozy ny tompo nitsangana teo anilako ka nampahery ahy. Tao anatina fotoan-tsarotra izy. Fotoan-tsarotra zany hoe hiatrika fitsarana. Eto ahy zany hiatrika fitsarana. Nefa tao anatin'izany indrindra no tsapany hoe teo ny tompo, teo anilako izy ozy, nitsangana teo anilako, nampahery ahy. Ary za koa andrany te-hiteny aminao amin'ity anio ity hoe tsy aizan'ny tompo fa eo anilanao eo izy mampahery anao izy. Ary matoa hitanao zao vidéo zao dia mbola fitiavan'Andriamanitra anao. Izy mihitsy no mitona anao hoe hijery an'izao vidéo zao mba hahafahanao mahita fa na dia ao anatin'ny lavaka mangitsokitsoko ny fiainanao io ary eo izy ary hitany io. Fantatrao moa ny tantaran'i Jona, ilay tany anaty kibony hazan-drano be. Efa 3 andro izy tany. Dia ianao hoe dia nitritra hoe tsy hitan'Andriamanitra izy tany anaty kibo maizina, tany anaty ranomasina lalina tany. Hitan'Andriamanitra hoe misy zanaka ao anatiny ao. Dia hainy foana mamoaka anao ao anatin'io situation io fa izao fotsiny matoky azy. Dia ianao hoe dia nieritreritra hoe Jesosy Kristy izay niaraka tamin'ny mpianatra tao anatin'ilay sambo kely. Dia efa tena rendrika mihitsy, efa nitafiditra ny rano, efa tena asa efa rovotra mihitsy angamba ny voaly. Fa dia izao tsy amelanao rendrika zany fa ao Jesosy Kristy ary tsy hoe tsy hitany zavatra mitranga io fa manana ny fotoanany amin'ny zavatra rehetra izy. Ary izay ny zava-dehibe ka ao izy manohana antsika izy, miaro antsika izy. Ary za mihitsy nambara ny mpanao salama ny salama fahaefatra enina amby efapolo andiny voalohany. Ozy manao hoe Andriamanitra ozy no aro sy hero antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Izy ilay mora azo indrindra amin'ny fahoriana, ilay mora azo antsoina mihitsy. Ianao ane zanany ary tena tiany ianao. Zany hoe zanaka tiana zany. Mba fantatsika moa zany hoe ray aman-dreny. Ny ray aman-dreny vera marary mafy ny zanany dia ilaozany. Ny ray aman-dreny vera misy olana ny zanany dia ilaozany. Ny olona no mety hiala fa ny ray aman-dreny eo foana. Na fahoriana ninona dia eo ny ray aman-dreny satria izay ilay fitiavana zanaka zay. Ka ny ray aman-dreny zao tontolo izao aza mahavita zaka maika fa Andriamanitra
tsy mandao antsika ao anatin'ny sarotra zany Andriamanitra. Eny fa na dia ataoko aza hoe zavatra vokatry ny faharatsiana sy ny fahotanao no mahatafalatsaka ny fiainanao ao anatin'ny kizo io. Ianao zany tena matsiaro mihitsy hoe tena vokatry ny nataoko no mahatonga izao fangidina amin'ny fiainako izao, ary ny mahatonga ny olona mandao ahy. Dia satria tsy teherika atsony daholo ny olona fa amin'ny olona dia ratsy aho. Dia vehivavy azo tanana ny jangajanga koa ny pirofo fanambarana amintsika fa tsy miala zany ho io Andriamanitra io. Eo izy ary ampahery, vonina anarina, vonina ampitsangana anao izy raha manaiky ianao. Dia nataony tamin'ilay vehivavy hoe aiza daholo izay nanameloka anao izy, za kosa tsy manameloka anao. Mandehana, aza manota intsony. Na dia ao anatin'ny farany lalina amin'izay heverinao hoe inona no antony na hatonga an'izany ara dia izao, tsy izany mihitsy no anova ny fomban'Andriamanitra sy ny fitiavana ianao fa eo foana izy. Ka na ataoko izy ihany aza no nikapoka, izy ihany ara nahatonga n'izany zavatra rehetrarehetra zany dia mbola izy ihany no hitrotro, mbola izy ihany no nampitamby, mbola izy ihany no anafisafo, ary izy ihany no anafaka sy amonjy ao anatin'izany toe-javatra rehetrarehetra zany. Ka inona no tiako atongavana ao anatin'izany rehetrarehetra zany? Atanjao ny saina dia mahereza fa momba anao ny tompo, ary fanambarany hoe indro ao izy momba anareo mandraka hariva ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao, tsy mahafoy anao na mandao anao hoy ny tompo. Dia tanterahany zany teny zany. Ka rehefa tena tojo ny zavatra sarotra isika, aza mieritreritra mihitsy hoe mandeha irery ianao fa eo ny tompo miaraka aminao, miara-miady aminao, mahita an'io izy, mahalala an'io izy, mahafantatra ny toe-javatra izay lalovanao izy. Fa izao fotsiny aza taitra, atolory azy ny zavatra rehetrarehetra fa tsisy marombaka azy eo ampelantanany. Ny dikan'izany dia izao hoe raha tianao azo antoka ny toe-javatra iainanao ka hoe ho azonao antoka no avinao, apetrao eo ampelantanan'Andriamanitra fa izay eo ampelantanan'Andriamanitra no tsisy maharombaka azy. Dia mahereza ary havana, miaraka amin'ny tompo ianao ary miaraka amin'ny hatrany, miaraka amin'ny hatrany farany. Dia mahereza indrindra fa izy no amoaka anao ho mpandresy. Ho azo ny voninahitra. Amen.